dadidi. Ataotoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsirondro filomisato, akemifolo. Mafy mihitsy ho ary ny eny rehefa votsa ny sainy. Fa ahoana? Iza indray ny votsa sainy? Fa iza sao dia manabaty olona zato ianao. Tena votsa mihitsy ny sainy roneny. Fa mba ahoana? fantatry ny eny moa ty zavatra lazainy anahy. Inona indray ny lazainy taminao Izy roneny tsy mila mino an'izany Andriamanitra izany satria nahoana? Raha mila hoe torohevitra hono izy roneny dia aleo noho ny makany amin'izany dadabeany matimatesany mafy izany dadabeany izany hono roneny andray 200 taona amin'ity taona ity. Tsy misy antitra ohatr'izany hono roneny ka raha mila torohevitra hono dia any amin'izany. Fa izany Andriamanitra tsika izany hono ny taonan'izany hono tsy fantatra koa mety mbola kely. Dia ozy hoe ianao ty avy adaladaly. Andriamanitra ne efa atrizay misy foana izy dia mbola misy foana. Tena votsa mihitsy ny sainy roneny. Ka ainao ve nefa aloha nanam-porofo taminy hoe Izay indrindra porofoy foana ny teneny kinona filazaiko foana hoe zany efa ela be ny Andriamanitra efa ela be ny misy dia mbola hisy. Zay foana naverimeko fa inona moa dia ho teneniko fa ny dadabe ny 200 taona no mba ampitainy amin'Andriamanitra. ka zany hono roneny tsisy antitra ohatr'izany hono roneny. Ohatra Mariny mahamenatra olona tokoa zany anaka. tena votsa ho mampalahelo. Fa ianao koa anie mba mampalahelo aho koa e. Sana ninona? Ka ianao mahita hoe votsa saina izy. Izy Fa mbola tsy hitanao akory hoe inona ny tena anam-porofonao. Izay fotsiny zay ne roneny nampianarina hatramin'izay zay fonoko. Zay Andriamanitra efa taloha nisy izy mbola misy izy zao dia mbola hisy izy mandrakizay. Eny Tsy mila taona izany. zay aloha noho izy marina mihitsy zany. Ka porofo amin'ny ahoana? Fa Andriamanitra anie tsy tahisany taonany. Zay le izy. Fantatro tsara Ka izany. le maha tsy tahisany taonany zay manam-porofo fa lehibe lavitra noho izany dadabeany zany ary tena tsinitsinina akory zany 200 taona zany sisy zany. Ny olona taloha zany nisy ny 700 taona fa mbola kely noho Andriamanitra zany. Eny ren zay any ozy izy neny porofo ka porofo ahoana ary izany. Ao amin'ny Joba 4:9 anaka. Tenin'Andriamanitra kay. Misy tena milaza zany mihitsy zao no tokony havaly azy. Indro lehibe Andriamanitra ka tsy takatry ny saintsika izy ary tsy hita isany taonany. Tiako izay tenin'Andriamanitra izay fa aiza tsara hoe Joba 4:9. Indro lehibe Andriamanitra ka tsy takatry ny saintsika izy ary tsy hita isany taonany. Ambara ho azy tsara fa voasoratra hoe tsy hita isany taonany. Joba 4:9 tiako fa 4:9 zany 4:9 hoe indro lehibe Andriamanitra ka tsy takatry ny saintsika izy ary tsy hita isany taonany. Ty tena mazava mivaingana roneny tena Andriamanitra matsy marina. Tsy azo dikevitra. Ho an'ny mpanao marika moa dia mahalala ny isa hoe infini. Hoe zany infini zany tsy takatry ny saina tsy hita isa intsony. Ka raha ny zato no ampitahina amin'ny infini dia kely zany. Ndry le dadabeany retsy. Io anie lazaiko anao. Kely ane zany roneny. Kely dia kely. Fa voasoratra hoe indro lehibe Andriamanitra ka tsy takatry ny saintsika izy ary tsy hita isany taonany. Ianao anaka amin'Andriamanitra ihany no aoka ny vozanao ny fahalalana sy ny fahendrena. Lehibe izy. Fa izy ny lehibe ary tsy hita isany taonany. Midika mihitsy fa olon-kendry izy roneny zay. Andriamanitra endry. Azafady tsy olona mihitsy izy fa Andriamanitra ary tena mahery. Joba 4:9 indro lehibe Andriamanitra ka tsy takatry ny saintsika izy ary tsy hita isany taonany. Zao ary raha vanta vao tonga any am-pianarana ianao dia izao no teneninao an'ilay ankizy. Azafady ianao moa le nanontany any taonan'Andriamanitra. Fantatro le izy hoe. Fantatro le izy. Tonga dia anona be. Omeko anao hatramin'ny porofo tonga dia sokafanao ny baiboly. Joba 4:9
indro lehibe Andriamanitra ka tsy takatry ny saintsika ary tsy hita isan'ny taonany. Atao famerenana farany aloha Joba antoko fa 9:30 fa 9:20 ka samy haino tsara daholo. Indro lehibe Andriamanitra ka tsy takatry ny saintsika izy ary tsy hita isan'ny taonany. Umbay mitadidi.